Mahatratra 5,100 mponina mihoatra ny 12 taona dia tratran'ny aretina fiakaran'ny tosidra avokoa indrindra ho an'ny ety amin'ny tany an-dalam-pandrosoana taon'ny Madagasikara. Mila ezaka maro nefa ny fisorohana izany ho amin'ny fafitony volana aprilo avy zao ohatra dia ankalaza ny andro iraisam-pirenena ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS ho an'ny fahasalamana ity andro iraisam-pirenena ity. Naompana betsaka tamin'izay fiakaran'ny tosidra izay ity andro maneran-tany ity araka izao hitaterany lova raha manatsoa azy zao. Isan'ireo aretina nianaka sy nahazovana tato amin'ny taona maromaro aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana toy ny Madagasikara ny aretina fiakaran'ny tosidra. Tafiakatra 70 ka hatramin'ny 5,100 mponina mihoatra ny 12 taona aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana tokoa. Raha tsy misy afa-tsy 3,100 zany any amin'ny tany mandroso izay efa ampy fitaovana sy manana paikady hiadiana amin'izany toy ny fametrahana ny lalàna sy tsy fahafahamponina mihinana sira be loatra na sakafo matavy. Mahazo olona be dia be no mamono olona be dia be no sady mavesatra dia mavesatra ny fisahana anazy zany na ny prise en charge amin'ny alafon'le fitsaboana amin'ny hoe reo aretina reo dia aretina mitarazoka ela be le olona dia marary eo foana mety mandra-pahafatiny azy mavesatra be ary tena mitarika atao hoe fidiran'ny tokantrano anankiray any amin'ny fahantrana le izy. Aretina maro hafa no mety ateraky ny fiakaran'ny tosidra. Ny fahatapahan'ny lalan-drà tokoa no isan'ny antony voalohany mitarika ny fahafatesana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Ny zavatra fantatra zany zao amin'ny statistika dia ny fahatapahan'ny lalan-drà any amin'ny ato dia lazaintsika mazava hoe matetika hoe tapaka lalan-drà. Iny zany mahatonga ny fahafatesana voalohany any amin'ny tobim-pahasalamana any amin'ny hôpitaly zany. Kanefa ny mahatonga ny fahatapahan'ny lalan-drà io dia raha tsy voalohany dia faharoa ny fiakaran'ny tosidra. Milahatra miaraka amin'ny diabety. Fa fiakaran'ny tosidra zany tafiditra ao anatiny. Fiakaran'ny tosidra tsy voatsabo na fiakaran'ny tosidra ratsy tsabo. No ireo antondreo dia natokany vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS amin'ny fiakaran'ny tosidra ny andro eran-tany momba ny fahasalamana izay ankalazana 7 aprilo avy zao. Ny 4 sy ny 5 aprilo kosa no ankalazainy zany etsy amin'ny Azera raha ho an'ny Madagasikara manokana tanjona ny anentanana ny mponina ahifehy ny tosidrany.